Zay ny makasika an'iny fa ho fahatsiarovana ny tompokila René Bigot miaramila frantsay ny asa teto Madagasikara sady filoham-panorona ny fikambanana Minervois sans frontières France Madagasikara izay namohiny ainy tamin'ny volana septambra 2024 teo dia nisy ny lanonana fitokanana takela-pahatsiarovana no tanterahana ny asabotsy lasa teo. Notokanana ny asabotsy teo teto anivon'ny sekoly La Minervoise ato anatin'ny fokontany Loaranombato commune na Ambavady tokana distrikna Tsimondrano ny takela-pahatsiarovana ny tompokila René Bigot miaramila frantsay ny asa teto Madagasikara sady filoham-panorona ny fikambanana Minervois sans frontières France Madagasikara. Ny fikambanana izay niorina 30 taona zao ary isan'ny asa lehibe vita ny fanorenana ny sekoly La Minervoise izay mandray an-tanana ankizy miisa 520 zanaka fianakaviana sahirana eo anivon'ny fokontany Loaranombato sy manodidina azy. Ankizy miisa 400 isan'andro kosa no mahazo tombotsoa amin'ny kantiny eo anivon'ny sekoly. Kaninina mihitsy na écolage na fourniture na tablier telo taona amin'ity zao niorina ny sekoly to. Amin'ny sokajy karabola no raisina an-tanana eo anivon'ity sekoly ity raha ny fanazavan'ny filohan'ny fikambanana Minervois sans frontières France Madagasikara Ramatoa Daniel Marco dia 3 taona izao no niorenan'ity sekoly ity izay ny fikambanana no miantoka 100% ny fampiojenana azy. Amin'izao fotoana izao moa dia manodidina ny 10 ireo sekoly izay raisina fikambanana an-tanana eto Antananarivo. Tamin'io andro na sabotsy io moa dia nisy ny fizarana fanomezana ho an'ireo ankizy nahitana vary, savony ary akanjo. Ankoatra io dia notolorana fanomezana ihany koa ireo ray aman-dreny avy eo an-tanàna ka torak'izay ihany koa ny fanomezana nomena azy dia vary, savony ary akanjo.